Ny fitoriana ny vaovao mahafaly no antson'Andriamanitra manokana ho an'ny Eglizy, hoy ny Papa François ao amin'ny fanazavana taony ho an'ny fangatahana mandritra ity volana ity. Mariny Papa amin'izany fa tsy midika ho fivadiam-pinoana akory izany, hoy izy ao amin'ny 4 taony mitondra ny lohateny hoe ny Eglizy eny an-dalana. Asehony ao amin'ny fanazavana io amin'ny alalan'ny vidéo du Papa fanao isam-bolana ny sarin'ireo kristianina avy amin'ny lafivalon'ny tany. Mba hamalina io fiantsoana azy amin'ny mahamisionera kristianina ny Eglizy io dia tsy maintsy miainga amin'ny fahalalana sy sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro isika. Avy amin'ny fanavaozana tarihin'ny Fanahy Masina ho iatran'ny Papa manazava. Mila fanavaozana ny Eglizy ho ny Papa François, indrindra amin'izao fotoana ny Kristy sy ny fahasahiranana manjady izao, izay tsy maintsy manomboka amin'ny fanavaozana ny tenantsika araka ny fanilovan'ny Evanjely. Ny vahaolana iatrehana sy anomboana ity fanavaozana ity dia tsy azo avy amin'ny hevintsika na ny fotom-pisainantsika na ny fitsarana tendro ny velively, fa tahaka ny Jesoa eo anivon'ny Evanjely, ny lalana rahina dia izay mampandroso amin'ny traikefa aram-panahy, amin'ny traikefa ny vavaka, fiantrana ary fanompoana. Araka ny natitra terin'ny Ray Masina tao amin'ny fanentanana apôstôlika Evanjely Gaudium ny hafalian'ny Evanjely, ny kristianina rehetra sy ny vondrom-piarahamonina rehetra dia handinika sy hafantatra izay lalana angatahin'izy Tompo. Nefa koa isika rehetra dia asaina hanaiky ity antso ity, hanana fahasahiana hanatona sy hamonjy ireo anivelany rehetra izay mila ny hazavan'ny Evanjely. Ny dingana voalohany dia ny hampifantoka ny tenantsika amin'ity lalana ity araka ny angatahan'ny Ray Masina antsika amin'ny famelana ny Fanahy Masina izay fanomezana avy amin'Andriamanitra ao am-pontsika, hampahatsiahy antsika ny fampianaran'i Jesoa amin'ny hampiarana azy. Ny batemo no mahatonga antsika ho zanaky ny Eglizy, velominy Fanahy Masina. Enganie hamoa ao amintsika ny fahasoavana ka hitodika bebe koa amin'Andriamanitra sy amin'ireo rahalahitsika sy anabavintsika isika. Io no hevitry ny teny hoe fihovampo na fibebahana. Raha tsy misy ny fibebahana iombonana sy ny fibebahana tsirairay dia zava-poana ny fanavaozana ny Eglizy. Ilaina ny fibebahan'ny tena manokana sy ny fanavaozana ny Eglizy. Tsy maintsy havaozana ve ny Eglizy? Ny fanontaniana mipetraka eto dia natao hitazomana hatrany ny iraka nankiny Tompo tamin'ny mpianatra. Nitoetra hatrany amin'ny fanahiny Pentekoty anie ny Eglizy ankehitriny. Izany toe-po amam-panahy izany no mitarika azy hihavao tsy tapaka. Raha tsy misy io fiainana anaty io mantsy dia tsy marina amin'ny tenany intsony ny Eglizy. Hivavaka ary isika ho an'ny Eglizy mba homen'ny Fanahy Masina fahasoavana sy hery anie izy ka hihavao eo ambany fanilovan'ny Evanjely.